Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tovavy tsara tarehy tokoa Veronika. Tsy misy io kianina mihitsy na ny bikany na ny volony. Mahay mihaingo raha teo izy satria zanaka mpanan-karena ka nahababo fo fatratra izay rehetra mijery azy. Nandia fianarana ambony izy ka nanana fahaizana ampy. Noho izany rehetra izany dia tiany namany tokoa izy. Tsy misy korana vanina raha tsy eo Veronika. Indray andro dia notariany namany mba hanatrika famoaboasana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana anankiray izy. Mikasika amin'ny fitiavan'i Kristy ny fototry ny famelabelarana. Rehefa hifarana ny lahateny dia nanao antso ilay mpandahateny ka nanao hoe: miantso anao Kristy, hanolotra ny tenanao azy, fa hoanao indrindra no nampijaliana azy. Raha mety ianao dia omeny fahasambarana mandrakizay. Eny, anio aza manamafy ny fonao. Maro ireo tanora nandre izany no nitsangana ka nandray fanapahan-kevitra fa hanolotra ny tenany ho an'ilay nijaly hamonjy azy, dia Jesosy izany. Indro fa mba nitsangana ihany koa Veronika. Ho aiza nefa lasa nitsaitsaika ny voaka izy ary niditra tao amin'ny efitra ny kely fisainana iray sendra nivota ao ambadiky ny fiangonana. Nandohalika izy ary nitomany fatratra. Izao no vavaka nataony hoe: Jesosy eo, tia ahy ianao, misaotra anao ano izany. Anomboka hanolotra ny fiainako manontolo anao ara-pitso. Androany ihany re no angatahako aminao Jesosy eo, fa tsy maintsy hanatrika ny fanasan'ny namako azy ao arivo izao. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy malalo. Amen. Dia tsy niverina tao am-piangonana intsony izy, fa avy hatrany dia lasa nandeha tao anatin'ny fiarakodia tsara tarehy misy ny namany izay efa miandry azy. Maizina ny andro tamin'izay, eny maizina ny kitroka tokoa. Nitsorika tokoa ilay fiara. Tsy tapitapitra izay nefa dia maty tampoka ny jiron'ilay fiara ka tsy voavilin'ilay mpamily intsony ary dia nivarina tany ankady. Indrisy fa naratra mafy ilay namany mpamily ary Veronika kosa maty tsy trahadrano teo ny eo ny ihany. Endry tanora malala, aza be fangatakandro ianao raha miantso anao Jesosy anio. Eny, anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo 7:7-8. Radio feon'ny fanantenana. Mitoboka ny foko ravony fanay, mandrefy anao Jesosy maty ho ay, nivesatra ny lonjy zay tokony ho ay. Tizao izay kamboty sy saradray piay, tsy haiko lazaina hiafaliako, mandray ny famonjena izay natolotrao, ny foko manontolo indrofa natitra. Meko anao ry tompo faresy laotrao. Mibitsika ato anaty ny feony rana, mitaona hatrany hanantony izao, ny hazo fijalina ny ombo anao, hantaoreo adala
saina ni hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra ny foko manontolo indro fanatitra omeko anao ritombo faresy lahatra tsy vaiko lazana ny hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra ny foko manontolo indro fanatitra omeko anao ritombo faresy lahatra faresy lahatra faresy lahatra asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana tsy hay ny angina tsy ankasitrakanao manaraka ny AWR miaraba mipendrehetra tsy ankanavaka fantatsika sy averina matetika eto amin'ny fandaharana ny fampiasana zezika biolojika asoa ny voly ny tany ary indrindra ny fahasalaman'ny mpihinana betsaka tokoa ireo zava-maniry azo atao zezika anatsarana ny voly fa tsy voatery ampiasa zezika simika aleo manontanytany foana ho aho tantara no soratany Zoanitra andrenesana ho an'ny Zoanitra sy Nartina aviany enao ry zao hoe jereo ny atsaran'ny anana sy ny legioma andry zareo atsy-atsimo any ry zareo le vao tonga voaingana taty an-tanàna ve ny tiana horisany eny asa ho afa misy ranon-javatra iny afafafafin-dralay am'ireo de tena mandrobona andraso fa ho arahako maso fa eo atokotaniny eo ihany anery zareo no mikarakara le izy tsy aleo very marina manontany azy mivantana toy izay hitsikilokilo izay fiainan'ny olona izy ve anymi izany izy ary mbola tsy zatra ny olona eto an-tanàna koroko tsy taitra ianao fa tsy fantany akory eny tsy kilo azy ahy zay indray ianao ty afafinao amin'ty anana ary marina io le ranon-javatra mahatsara ny volo rajao hitako ihany de tena azonao antoka ve fa io tokoa le ranon-javatra ataony ralay amin'ny volony ny voka no ahafantaranao azy ho hitanao anie afabaraka rajao losa zay aneo any efa nitenenako anao hoe aleo manontany olona tsotra be raha ry zareo ao atsimo reo hito ny tena zezika fafa tsy ny ranon-goavy losa ka hitako raha matoa voamarino ny taniko ravongoavy de narako de nijereko ny nanaovany azy
ny eritreritra hoe io zany le ranon-javatra ataony amin'ny volo. Ay ka nataony tamin'ny finarary. Senao koa. Zay ane le hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana. Ok zay ty fimezanao tiroto zao ka tsy te fakahita amin-dralay sy vo mari mihitsy azy zany. Tia de dahako na mafy ty ranon-goavy. Ay ranona konsoda le izy afabaraka. Le ranona konsoda tokoa le zezika fafy. Dia ahoana tsara hoe rehefa namboarana azy? Enoy tsara ary aloha fa sao anaonao foana io ndray e. Ianao koa amin'ity fimezana ity mandreraka ka. Zao e. Maka ravina konsoda tokony ho 1 kilao ianao. De tetehana madinika iny mba ahazona ny ranony. Rehefa azo le ranona konsoda iny dia alona miaraka amin'ny rano 10 litatra ao anaty seau plastika. Azoko avy hatrany le izy. Fa afriana hono le fandomana. Alona mandritra ny 2 volana zany fa tsy maintsy arona isaky ny 2 andro. De kendrena mba hitsikafona le konsoda. Ay. Arona isaky ny 2 andro mandritra ny 2 volana. Zay. De rehefa tapitra zany ny 2 volana de le ranona konsoda mahery avy ny lona iny no afafy amin'ny volo avy hatrany. Kalo. Maka 1 litatra amin'iny mbola ranona konsoda mahery iny. De mbola tapohana rano madio 10 litatra iny. Zay vo afafy amin'ny voly ho zezika. Oy, ary tena azona betsaka anizy zany le izy. Tena tombontsoa ny fanaovana n'ity ranon-jezika konsoda ity Marina. Sady tsy mandany vola no mahatsara ny fambolena. Andao tonga dia anangona konsoda dia anandrana avy hatrany e. Aleo aloha lany ty nomendralay atsika ty fa io maimaiko io ihany no mahavoanao ka. Any ka lasa manondraka ranon-goavy amin'ny voly. Zay enao mba mangina rery zao a. Engany mba tsisy fetraikany amin'ireo legioma atsika iny mariny. Sady mbola 2 volana ny ele fandomana ka mba tonga de vonona raha volany reny aminao reny. Ataovy re rehefa zay no mampandry ny sainao e. Ranon-jezika mahomby tokoa indrindra amin'ny volianana sy ny volo legioma ny ranona konsoda. Raha verina kely ny fanamboarana azy dia zao. Maka ravina konsoda 1 kilao ianao, tetehina madinika iny mba hivoaka ny ranony. Dia ireo no alona amin'ny seau plastika miaraka amin'ny rano 10 litatra rano madio mandritra ny 2 volana. Fa kosa aroina isaky ny 2 andro izany ary kendrena mba hitsikafona ny konsoda. Rehefa tapitra ny 2 volana dia maka ilay ranona konsoda mahery ianao 1 litatra ary dia mbola tapohana rano madio 10 litatra indray iny ranona konsoda mahery 1 litatra azo tamin'ny fandomana iny. Zay vao azo antsoina hoe zezika afafy eny amin'ny voly. Kendreo tsara zany mba tsy ilay mahery avy hatrany no afafy eny amin'ny voly sao manimba amin'ny voly indray fa ilay ranona konsoda mahery 1 litatra mbola tapohana rano madio 10 litatra no afafy eny amin'ny voly. Dia manasanao anao fanandramana ary mirary fahombiazana feno amin'ny fambolena taonao. Zay koa no amaranana ny fiarahana amin'ity androany ity. Zoanitra Samy Marilany niarana totosa ny fandaharana mandrapitafa reo.
Antokopihira Imprimerie Adventiste. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Mbola ny namanareo Richard Andrenjatovy ihany no mitafatafa sy midinidinika aminao amin'ity an'ity. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny akonanao. Indray andro dia nisy rahalahy nijoro vavolombelona toy izao. Tonga namangy azy menakavy ilay rahalahy miasa ny ivelan'i Madagasikara. Ka rehefa ho tapitra ny andro izay azo ny janonana teto dia namela afatra toy izao tamin'io rahalahy io ilay havany izay andao amin'ny Madagasikara io aloha ny anaterana azy teny vato.
zao ny teniny ataovy aingana zay avitanareo an'io asa fitoriana taonareo io fa tsy manana fotoana lava intsony ianareo. Gaga ilay ralàna andrean'izany tenyilay ralàna zany ka voaterina ny tany azy dia nitsorona fa rehefa misy ny fivoriana any amin'ny faratampony any tsy hoe eto Madagasikara akory zany konikonina any lavitra any ivelany any zany zay mitady ny valin'izao fantaniana izao dia atao ahoana moa ny anafoana ty fiangonana advantista mitandra ny andro fafito ty. Zany ny fantaniana atao atahoana na anafoanana ty fiangonana advantista mitandra ny andro fafito ty. Mbola nisy tony le resaka fa tsy olazaiko eto satria nilaza daty izy tamin'izay fotoan'izay. Tsotra ny antony satria maneran-tany le bibidia 1:2 Apokalipsy 7:12 misy an'izay. Dia tsy misy mpifanandrana matanjaka maneran-tany toa azy afa-tsy ty fiangonana zanaka sisa misy antsika ty zay mitandrana ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Apokalipsy 4:4-5. Ary io resaka sabata sy alahady io no ifandrohitana amin'ny andro fara satria tsy andro fotsiny araka amin'ny fiveran'ny maro azy io fa tena fanehoana zay tena Andriamanitra marina iankofany tsirairay amintsika. Tsy ampiontsona akory an'ireo biby dia anankiroa ireo zay sabatista sy alahadista mipodry etseroa. Mbola azy sy ny mpiandany aminy ireo ary azo antoka fa iandany aminy sanatriavina ny resaka ny rehefa ho avy ny fotoam-panenjehana voalaza amin'ny Baiboly. Fa ny fiangonany zanaka ny sisa no mavery hevitra azy ary tadiaviny amin'ny fomba rehetra zay amin'ny tena azy. Na marina na tsy marina voalaza ny rahalahy io tao amin'ny fijoroana vaovolombelona zay ny tantarainy teo masony olona marobe dia raha ny tantara amin'ny fiangonana no arana dia niezaka trany Satana mba hamongotra azy. Raha manaiky ny sabatan'i Jehova zay mifanitsy amin'ny sabotsyntsika malagasy ianao dia porofo zay fa Jehova tokoa no Andriamanitra ao ary izy no manamasina anao. Raha tsorona zany dia izy no iandanianao. Levitikosy 7:7. Levitikosy 7:7. Ezekiela 20:2 sy 20. Fa raha manamasina ny alady ho solon'ny sabata kosa ianao dia zay mipirofo fa miandany sy miankoka eo amin'ny lomo bibidia voalohany ianao zay. Apokalipsy 7:9. Ary tsy ho afabela mihitsy ianao fa tsy maintsy aringa ianao anaty afo be satria nandray ny mariky ny fahefan'ny bibidia voalohany dia ny fitandremana ny alady zany. Apokalipsy 7:7-7. Ny bibidia faharoa tsy izy zany fa ny fanjakana Amerikanina kosa no anery antsika amin'ny tsy maintsy hitandremantsika ny alady. Apokalipsy 7:9-7. Zao anefa Andriamanitra efa nanome toky fa momba an'ireo izay miandany aminy Jehova na ho mafy aza mifanenjehana ireo izay miandany aminy amin'izay fotoan'izay. Fotoana mbola mety zao satria hoy ny Baiboly hoe tamin'ny taona fankasitrana no nienoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrana, indro ankehitriny no andro famonjena. Anio no voalaza fa tsy rahampitso. Fotoana mety zao kaza mangatakandro amin'ny fiandanianao amin'i Jehova. Miandany amin'i Jehova ianao raha ohatra ka tsy manampy, tsy manala amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Miandany amin'i Jehova ianao raha ohatra ka manaraka antsakany sy andavany zay voalaza amin'ny Baiboly manontolo. Miandany amin'i Jehova ianao raha ohatra ka manateraka an'ilay baiko manao hoe taovy mpianatra amin'ny fireneny rehetra. Miandany amin'i Jehova ianao raha ohatra ka mazoto mamonjy fanahy. Amaranako azy dia tsotra. Andao re iandany amin'i Jehova aza manaiky iandany amin'ny Satana zany mihitsy. Fa hopotika anie izay miandany amin'ny Satana. Roviana zany ianao ny hanomboka iandany amin'i Jehova. Anio ny fotoana mety aza manahiny amin'ny ampitso anao fa ny avoakany anio ary tsy fantatrao. Tahiny Jesosy anie ianao sy ny ankonanao. Amen.
Rija malala anio tsy angatakandro intsony ao Jeso anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao anio tsy angatakandro intsony ao Jeso anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao o mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay omeo ery ao feno ifanay rasitrakao o mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay omeo ery ao feno ifanay rasitrakao ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feony fanantenana. Zay lay onjany fanantenana. Fasalamana, voalohan-karena, kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olona zava-ketrena. Fasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamana. Mitoy-hatrany ny fiarahantsika atao anatin'ny fandaharana iarahanao amin'ny AWR. Arak'ilay feokira famantarana teo dia ny fandaharana renan'ny fahasalamako no arahanao zao. Betsaka tokoa ny olana ara-pahasalamana amin'izao vaninandro misy atsika izao, ary tsapan'ireo tratry ny aretina tokoa fa sambatra ny olona salama. Izay ny mahatonga antsika malagasy miteny hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Andao ary sika hivavaka ho an'ireo tratry ny tsy fahasalamana mba hositran'ilay Jesosy mpanasitrana ny rofo rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro,
betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana hitenenana izao. Ianao mahita azy ireny, paritaka eran'ny Madagasikara. Vangio manokana izy ireny Andriamanitra. Ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera Mpitsabo, hanome azy ireo ny tsilosaina ahafahany manome ny fanafody izay tokony hitsaboana azy. Ianao koa ny amahany olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho voatahany isika rehetra ka ny salama mba ho voatahiry hatrany ny fahasalamana, ary ireo marary kosa ho sitrana soamatsara. Fandarana vitsivitsy izay no ndresahana mahakasika ny siramamy sy ny fetraik'izany eo amin'ny fahasalamana. Mbola ho toizantsika hatrany izany resadresaka izany miaraka amin'ny zareo ao amin'ny ONG Zigsoab, tetikasa mikendry ny ahela velona amin'ny malagasy sady salama. Miaraka amintsika eto indrindra ny dokotera Yves Ravelson, raha tsy aivina dia izy ny filompanorina ity ONG Zigsoab ity. Miarabanao dokotera, tonga soa eto amin'ny studiony AWR dia mankasitraka hatrany ny fiaraha-miasa ahasony malagasy. Inona reny lohahevitra ho resahana anio? Miaraba, ny lohahevitra antsika androany dia toy ny le lohahevitra farany. Mbola mikasika ny siramamy. Dia efa be dia be indray olona zay indray le zavatra tianay mihitsy, mbola tenen'ny dokotera fa ho resahantsika ity siramamy ity, mbola ho resahantsika misimisy azy izy androany. Ya, inona dokotera no azo lazaina momba ny siramamy manoloana ny fahasalamana? Na dia efa nresahantsika teo aloha tsara ny mamerina. Tena ngeza be le zavatra nresahantsika tamin'ny farany ny aretina telo mpamon'olona indrindra eto an-tany dia ao ambadika foana raha siramamy. Tsy inona reo aretina telo ireo fa ny diabeta, mpamon'olona zany diabeta zany, ny hypertension artérielle, mpamon'olona zany hypertension artérielle zany. Ary mbola resantsika amin'ny antsipriana izy ireo amin'ny manaraka. Ary ny aretina fahatelo izay tena tsy hitany olombelona mihitsy ny anaovana azy dia ny cancer. Fa siramamy daholo ny ao ambadika io. Ka androantsika hiresaka n'ity siramamy ity, inona ny azo lazaina ozy ianao amikasika n'ity siramamy ity momba ny fahasalamana. Reo aloha ny zavatra azo lazaina voalohany, ny aretina telo mpamon'olona voalohany eto an-tany dia avy amin'ny siramamy daholo. Fa ankoatran'izany dia zao ny zavatra misy, raha jerena fomba fiainan'ny olombelona amin'izao fotoana izao, satria isika moa zany voizitsika amin'ity fandaharana ity, ary zay ny antom-pisinay amin'le ONG Zigsoab, dia nitarika ny malagasy hanana fomba fiainana tsara mba ho salama tsara ho feno 100 taona mahery. Ka ny fomba fiainana tsara dia fomba fiainana izay miaina ao anatiny siramamy kely zany siramamy ampiasaina. Ny monde moderne zao andro iainantsika zao dia lasa misy ny atao tsunami na sucre. Inona ny tiany dokotera lazaina amin'le hoe tsunami na sucre? Azonao zavaina misimisy kokoa ve ny amin'izay? Tsunami na sucre. Mba azonao an-tsaina ve fa tamin'ny taona 220 ny olona anankiray tamin'izany fotoana izany dia 3 kilao ny siramamy hohaniny mandritra ny 2 taona. Isan'olona io ny siramamy hohan'ny olona anankiray isa taona. Raha atambatra zany ny siramamy rehetrarehetra ny hohaniny zany ny anatin'ny 2 taona. 3 kilao. Amintsika miteny izao tamin'ny 2005 ny Organisation Mondiale de la Santé, ny OMS, namoaka n'ity chiffre ity, tafakatra 100 kilao tamin'ny 2005. Ny abean'ny siramamy lan'ny olona anankiray ao anatin'ny 2 taona, 100 kilao isan-taona. Ary isan'olona. Ary amintsika zao miteny 2022 zao, mbola tafakatra 107 kilao. Zay ny antony teneniko hoe tsunami de sucre zao. Fiainana feno siramamy. Dia be ny olona miteny
fiainana efa mangidy zao koa tsy asiana mamimamy fa izay mihitsy ny hamono anao aingana. Mazava ho azy moa zany fa misy vokany amin'ny fahasalamana izay fahabetsahan'ny siramamy lanin'ny olona izay afaka manome ohatra amin'izay vokany izay ve dokotera? Tanisa vitsivitsy reo vokatra azo amin'izay ary miantraika amin'ny fahasalamana. Be debe ny olona tena manana fahadisoana mihitsy aza mihinana zavatra matavy nareo fa matavy io mbola mihinana zavatra matavy. Tsy ny zavatra matavy ny mampatavy fa ny siramamy ny mampatavy. Vita proof scientifique zany zavatra any. Isy fotoantsika angamba dia anazavany foana hoe ahoana fomba mahatonga ny ty siramamy ty ampatavy ny olona anankiray. Ary sitsika démonstration scientifique mihitsy zay zavatra zay. Ny vokatra azo avy amin'ny alalan'ity siramamy ty eo amin'ny fahasalamana mahatonga antsika harary eo aloha zany le atavezana be loatra. Eo koa le atao hoe sarcopénie. Zany sarcopénie zany le tavy mitombo fa ny muscle miena. Zay le atao hoe sarcopénie. Zany hoe tsy mifandanja ny atavezana sy ny nofo ao anatin'ny olona anankiray. Ary be debe ireo syndrome métabolique zany hoe aretina métabolique zay azo vokatra amin'ity siramamy ty. Raha tsy resaka atsika hoe ny diabète, raha tsy resaka atsika ny tension. Be debe ny olona nanontany anany tamin'ny conférence zay nataoko hoe ina dokotera no mahatonga anao miteny hoe ny siramamy no anisany antony mahatonga ny olona voan'ny tension artérielle miakatra tension ty. Satria zao ny siramamy mahatonga fatavezana ary ny fatavezana no mitarika ny amin'ny tension. Ka mifanaraka reo zavatra reo ka reo zany anisan'ny aretina, anisan'izany ny atao hoe démence, ny hyper cholestérolémie. Fantatry ny olona be debe mihitsy zany aza mihinana an'izao menaka fa lasa be cholestérol leo etc etc. Eo zany tafiditra tanteraka ao anatin'izay enjeu zay ny siramamy. Ary zay ny antony mahatonga atsika mila mianatra tsara mihitsy. Amin'izao fotoana izao dia be debe ny olona tratran'ity atao candidose ity, na candidose intestinale io, na candidose vaginale io, na candidose any amin'ny tube digestif aty amin'ny vava io. Reny olona manao afta reny, ny olona amin'ny vehivavy ilay misy ataontsika hoe perte tony, reny rehetrarehetra reny vokatra ny siramamy izy reny. Be debe ny aretina momba ny firaisana ara-nofo de miady le mpivady ao an-trano fa maninona ianao lasa misy an'ity aretiny ity fa anganao nandehandeha tany. Tsy voatery ny jangajanga le olona fa ninana siramamy de ampy atonga n'le aretina itonga ao amin'le olona amin'ny vatan'le olona. Ary ny zavatra anankiray fantatsika tsara tsika ray aman-dreny moa zany tena mamefefy mihitsy andreo zanatsika hoe aza mihinana bonbon fa ratsy eo nify. Reo carie dentaire, reo arety nify isan-karazany reo dia ao ambadika foana ny siramamy. Ny nify zay taolana aza de potika noho n'le siramamy, maika fa ny sela tsotra any anatinao any potehany siramamy. Ary be debe ny zavatra anisany hoe vita fanadiadiana maneran-tany mikasika an'ity siramamy ty fa ny cancer, ireo sela momba ny cancer, cellule cancéreuse zany, ny sakafo tokana tiany cellule cancéreuse dia ny siramamy. Raha tiatsika irongatra zany io cancer io de minana siramamy. Fa raha tiatsika tsy hitombo le cancer, aza omena azy ny sakafony. De ieny io. Ary izay zavatra zay dia zava-dehibe mihitsy ao anatin'ny fitsaboana. Ary ny zavatra anankiray ngeza be am'izao tsika miteny zao aingam-pandeha loatra ny fanteran'ny olombelona. Olona kely mbola kely taona ry de fa hitanao antitra be. Fa inona mahatonga an'io? Be loatra ny siramamy. Ka zay ny antony mahatonga antsika zany iresaka an'izy ity androany. Eny tompoko. Dokotera moa anisan'ny mpikaroka ara-pahasalamana. Ka amin'ny dokotera re inona no antony mahatonga ny fihinanan'ny olona siramamy be loatra? Ya.
misy manam-pahaizana anankiray ny teny an'ity teny ity, le sucre c'est le drogue des enfants. Ny siramamy zany no rongon'ny zazakely, zava-mahadomelona ho an'ny zazakely. Ary jerevo ane raha misy zaza anankiray mitomanika omenao bonbon, ty bonbonao fa mangina ane le zaza. Fa raha io misy zazakely anankiray mitomanika ty angivinao, omeo angiva izy, ina moa ny ampitsahatra an'izany tomaniny zany zazakely zany ka angiviny reny menao azy izy efa mitomany mbola zavatra mafaitra reny menao anazy. Zay zany ity siramamy ity dia rongony zava-mahadomelona, zany hoe tafiditra ao anatin'le cercle hoe addiction. Rehefa mihinana siramamy zany ianao androany de te hihinana indray ianao rehefa aveo, te hihinana indray ianao de te hihinana andre zavatra misy siramamy foana ianao na amin'ny endrika tahaka ninona. Zay le addiction. Ary ny manam-pahaizana de mahita ary manam-porofo an'io. Any andafy eny efa tonga eto Madagasikara moa zany, indrindra hoan'ireo mpisotro tony boisson to de atao hoe misy an'le atao boisson light. Ya tena tsy misy tokoa le sucre fa le goût sucré ao, de ny asany mola mitovy ihany amin'ny vatanao. Ary mihoatra lavitra, zany hoe reny boisson light resantsika light reny mampirongatra kokoa ny cancer. Toy zay ny boisson misy sucre mampirongatra kokoa ny cancer. Efa vita porofo ara-scientifika daholy zany zavatra zany. Ka misy cercle vicieux zany zany hoe miverimberina ao anatin'ny vatatsika eo rehefa mihinana sucre tsika, mihinana siramamy tsika. Inona ny étape ataoko anatin'ny étape anakefatra izy mba azahoanareo azy tsara. Ny étape voalohany zany de zao: rehefa mihinana zavatra sakafo tsika misy siramamy, de ny siramamy iny mitarika ny atao hoe famokarana le hormone de plaisir. Io le hormone de plaisir io le dopamine. Zay ny mahatonga ny olona rehetrarehetra rehefa mihinana zavatra mamy de ohatrany sambatsambatra zany. Satria nanino? Rehefa mihinana zavatra mamy tsika dia mamokatra an'le hormone de plaisir le atao hoe dopamine. Ary rehefa mivokatra io hormone dopamine io de ohatrany hoe te hihinana siramamy ndray mandeha mba hampitombo hatrany hatrany le plaisir, te hampitombo hatrany le plaisir. De zao nefa rehefa mihinana siramamy be de be tsika dia lasa ao anatin'ny lalandra ilay siramamy, zay le atao hoe glycémie. Ary rehefa mitangorona ao anatin'ny lalandratsika le siramamy de zay le atao hoe hyperglycémie, zany hoe ambony ny tahan'ny siramamy ao anatitsika. De rehefa ambony ny tahan'ny siramamy ao anatintsika, inona zavatra ataon'ny vatana? Satria tsy tsara reo siramamy reo raha be loatra ao anatin'ny vatatsika, ao anatin'ny lalandratsika, dia lasa mamokatra an'lay hormone anankiray faharoa indray ny vatatsika, io le atao hoe insuline. Dia insuline ty zany manala an'lay siramamy ao anatin'ny lalandra fa andeha ampiriminy amin'ny toerakafa. Arak'izay resantsika zay ny insuline zany dia hormone izy io, ary ity hormone ity mampidina an'lay tahan'ny siramamy ao anatin'ny lalandra. Zay mahatonga anazy hoe hormone hypoglycémiant, zany hoe hormone mampidina ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny lalandra. Manidikidiky ny saina kely ty dokotera, ampirim'le insuline aiza zany le siramamy ao amin'ny lalandra? Fomba fijery scientifique anankiray manao hoe l'insuline ce n'est pas seulement un hormone hypoglycémiant mais un hormone de stockage. Zany hoe tsy mampidina fotsiny ihany ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny lalandra fa pampirina, zany hoe hormone zay mampirina ny siramamy any amin'ny vatatsika. Ary eo ny idiran'ilay atao hoe obésité, le fatavezana. Satria ny tavy dia forme de stockage na sucre. Zay zany zavatra ngeza be zany eto. Raha veritsika zany le fomba fijery teo ny étape voalohany mihinana siramamy ianao. Rehefa mihinana siramamy ianao de lasa sambatsambatra satria mivokatra lay hormone atao hoe dopamine. De rehefa betsaka le siramamy ao anatinao satria mihinana foana ianao de matazana an'iny ndray ny insuline de asoriny ndray le siramamy ao anatin'lay lalandra de ampiriminy
ampiriminy stokeny de lasa kely zany le siramamy atao anatin'ny lalandra de lasa te ihinana indray anao de lasa indray mihinana indray mihinana le ampidirinao ampirimina de mitady indray anao le nohaninao indray ampirimina de mitady indray ary zao ny tena zava-doza am'ty insuline ty io moa zany le hormone to hoe tompony lakle za tompony lakle izy ty insuline ty zay nampirimy ko anatin'ny salle de stockage ko tsy mahazo kitiana fa ndana mitady ndana mihinana indray mandeha zay zany ny olana ka zay mahatonga ny ty insuline ty am fomba fiteny hafa c'est l'hormone de l'obésité io ny hormone mahatonga ny fahatavezana rehefa mihinana siramamy ianao de tonga le insuline de alainy le siramamy de ampiriminy aiza ao anatin'ny graisse ampiriminy ao anatin'ny graisse ka zay zavatra zay a no tena tsara ampafantarina ny olona fa be de be ny aretina vokatry ny taux d'insuline be de be zay zany mahatonga ny olona ho tia mihinana siramamy azony dokotera verina mitendraimbava ve zay antony zay amaranantsika ny resadresaka tsika moa zany eto miresaka le siramamy de ohatritran'izay zany a le cercle vicieux mihinana siramamy ianao de sambatsambatra de ampirimina le siramamy de miena le tahany siramamy de mila indray mandeha indray ianao de sambatsambatra de alaina de ampirimina de mila indray mandeha mitaky foana de zay ny atao hoe cercle vicieux anty resaka siramamy ity de zay ny fandraisany amin'ny atavezana ary rehefa matavy ny olona de hiakatra ny tension mankasitraka indrindra toko tapitra indray aloha ny fotoana ndresadresantsika tamin'ny dokotera Ivre Velson Androany araka ny fandresahana teo anefa de mbola itoy ihany izay mahakasika ny siramamy zay fitenin'ny dokotera matetika eto amin'ny fandaharana renan'ny fahasalamako ny hoe azakinina amin'ny hafa ny fahasalamanao eny fa na ny dokotera aza fa raiso atanana zany ka zay mahasoanao ny renesinao teo de aza misalasala mampiatra an'izany mba ho ela velona sady ho salama raha misy fanontaniana na fanazavana fanampy tianao azo de azonao atao ny miantso ny laharana 034 39 415 28 na 033 12 261 77 zoanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako ifanovantsika mandrapitafa de ny teny ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny faraka amby 20 no tolotra anao manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara mirary sondrindra toko AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana ilay Andriamanitra ny jaly zay indray ny lohateny iarahantsika mamakafaka amin'ity anio ity miarabanao ry mpiaramianatra malala ary manasanao ny namanao Richard Andrianjatovo mba andindinika ny voalazan'ny soratra masina indray amin'ity anio ity ilay Andriamanitra ny jaly mety mahazatra antsika fa raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao sika de tsy maintsy miaritra fahoriana babo eto mankotsika ary ataon'ny satana sambobelona tanteraka efa zay no anjarantsika satria isika nge voary anankiray lavo vokatra ny fahotany
tsy misy teny eo am' baiboly mampanantena antsika zavatra hafa noho izany. Ny mifanoitra am'izany aza no voalazao. Misy fantaniana mipetraka ty hoe manakambara amintsika mikasika zao fotodresaka izao ve ny baiboly, miresaka an'izany ve my baiboly. Hojerentsika zay ngaviako anao mba ho raisinao noty raha ohatra ka azo atao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 asan'ny apôstôly 4:12 dia mitantara ny asa nataon'ny Paoly sy Barnabasy tao amin'ny sinagogany jiosy anankiray tany Ikonioma izy io. Fa rehefa ny asa tao izy roa reo dia maro tamin'ny jiosy no nino an Jesosy. Saingy nampalahelo dia nisy antokona jiosy nandrisika ny jentilisa ikomy amin'izy roa. Vokatra zay dia ny saratsaina ny olona ka ny sasany nanaraka ny jiosy, le jiosy mpikomy zany, ary ny sasany nomba ny Paoly sy Barnabasy. Hatramin'ny fikendrenany amono azy roalahy mihitsy aza nge nataon'izy ireo Vokatra zay dia voatery nitsokana ka ny Listra sy Derbe izy roalahy. Dia nitory sy nampianatra tao amin'ny tanàna manodidina ny Likonia izy miralahy reo. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy fagagana natao tamin'izay fotoan'izay ka natonga ny olona ny antsoantso hoe efa nidinao aty amintsika ny Andriamanitra naka ny endrik'olombelona ny everinjareo Andriamanitra indray izy miralahy. Dia saika anao fanatitra ho an'izy miralahy ny olona. Tezitra mafy Paoly tamin'izay fotoan'izay ary nefara tamin'ny fitriaran'ny fitafiany moa izany zavatra nataon'ny olona zany. Notriarany fitafiany. Nananatra azy ireo izy mba hiala amin'izany fomba ratsy zany. Tsy vitan'izay, nisy jiosy avy any Antiokia sy avy any Ikonioma nitarika olona monan'ny Paoly sy Barnabasy. Mbola narandra lahatany koa zany izy miralahy reo. Dia ny zavatra nisy tamin'izay notorana vato izy roalahy ary nentina tany ivelan'ny tanàna dia rehefa niverinjareo fa hoe maty dia navelany teo. Mahafinaritra nefa dia zao niaro ny ainy Andriamanitra. Tamin'izay no nampaherin'ny fanahin'ny mpianatra i Paoly ka nananatra azy ireo aharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana. Dia nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no idiran'izy ireo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no natonga ny Filipianina 1:7. Filipianina 1:7 milaza hoe fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy any fa ny ara-pahoriana noho ny aminy. Amafisin'ny Timoty 2:7 zany. Timoty 2:7 zay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia henjehina. Kanefa eo anivon'ny fahoriantsika dia misy zavatra anankiroa tokony mbe ao an-tsaintsika. Rehefa hiara-pahoriana isika dia zao no ataovy ao an-tsaina. Voalohany indrindra, mafy no io eretanao io ny fijaliana ny eretan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny baiboly dia mirakitra toy izao. Nitondra ny eretintsika izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Isaia 3:14. Isaia 3:14. Taiza ino ny eretany? Teo amin'ny azo fijaliana. Ny zavatra fantatsika tsirairay dia zao. Ho antsika no antony ny ijalian Jesosy. Tonga ota monjy antsika ilay tsy nanana ota. Zay voalazan'ny Koritianina 2:5-2. Koritianina 2:5-2. Nijaly tamin'ny fomba zay tsy azontsika voarim-panota tomboka saintsainina akory izany Jesosy izany. Zay zany voalohany. Faharoa, rehefa miaritra fahoriana isika dia tokony hotsaroantsika ireo vokatry ny fahorian'i Kristy. Zay tsinona zany fa ny zavatra efa nampanantenaina antsika tamin'ny alalan'ilay nataon'i Kristy ho antsika. Raha mamaky andininy maromaro tsika ao amin'ny baiboly dia inona moa io zavatra nampanantenaina antsika io? Zao ny azo resana. Na inona fahoriana entintsika ty noho ny amin'i Jesosy. Satria hoe mpanaraka an'i Jesosy tsika dia enjeny mpanaraka an'i Kristy tsika dia rabirabiana tsatsoiny
roana tsy anisan'ny fianakaviana de mieritreritsika hoe mafy zany tsy mafy noho ny any Kristy zany fa Kristy de nitondra tao amin'ny tena ny famaizana ny otantsika ary zany fitondran'ny famaizana ny otantsika zany tao amin'ny tenany de manome antoko antsika fa misy filazantsara mandrakizay milaza fa hahazo ny fiainana mandrakizay tsika manana teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay ho antsika izy hoy mantsy Jesosy za manome azo fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako Jaona 10:7 misy an'izay 10:7 na de fahafatesana aza ny tambony ota de mahazo matokotsika mahazo antoko atsika de isika zay mino any Kristy fa noho ny sorona nataony de fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany nampanantenain'Andriamanitra zany de tsy lainga velively satria Andriamanitra de tsy mba mpandainga io tsy mba manao ohatra antsika olombelona io ka miteny de tsy mahatanteraka fa rehefa niteneniny de ho tanterany zany ny antony satria efa maty ho antsika Kristy efa nitondra ny fahontahantsika Kristy manana ny teny fikasana zany sika zay nampanantenaina fa nohony am'izay nataon'i Kristy noho ny fahatanteran'ny fiainany tonga lafatra noho ny sorona lavirary nataony ny fiainantsika zay feno fahoriana ny fiainantsika zay feno fahadisom-panantenana ny fiainantsika zay feno fahamoizam-po ety de tsy inona fa fotoana miserana ihany io tsy elatra mandalo ihany io tsy maharitra zany fa poa toy izay de lasa raha ohatra hoe ampitahaina amin'ilay fiainana mandrakizay zay miandry antsika de tsy misy dikany akory zany aza mba miondrika amin'ny fahoriana io mba azonao an-tsaina ve zany hoe mandrakizay any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zany ilay hoe mandrakizay tsy misy ota ilay mandrakizay tsy misy fahoriana ilay mandrakizay tsy misy fahafatesana izany rehetra zany de efa nampanantenaina antsika ary atao zany ary azo antoka zany omena anao zany noho ny amin'ny Kristy irery any satria Kristy efa niditra tao anatin'le memy le fahoriana zay tsy ho zakantsika olombelona mihitsy efa niditra tao izy mba ho fanavotana antsika ary rehefa avotantsika de azo le fiainana mandrakizay de zay mahatonga ny Isaia 7:12 ilaza hoe ny fisasara ny fanainy ka ho afa-po izy ny aretan'i Kristy zany memy zany ny aretan'i Kristy zany fijaliana fara tampony zany satria hitany aty aoriana ianao hitany aty aoriana isa fa intsika mitanjozotra miakatra ho any an-danitra handova ilay fiainana mandrakizay hono ary mpianatra malala tsy mahafinaritra ve zany andaotsika hiara-ianitra amin'i Kristy ny fijaliana zay mahazo antsika atreo indray ny androany de manasanao mba hiaraka itozo otrany ny fianarana ny soratra masina ny namanao Richard Andrianjatovo Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org